Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, manolotra anao ny vaovao. Variana mifamingana sy mikatsaka tombontsoa manokana ny mpitondra sy ireo pomba azy any ka adino tanteraka ny antom-piasina sy ny andraikitra tokony ho raisiny. Ny vahoaka ihany koa ankilan'izay toa mandrimandry manana aretina manara-drendrano ao anaty fahoriana sy fijaliana fotsiny ihany. Potika sy tsy mipetraka intsony amin'izao fotoana ny autorité de l'État eto amintsika antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fandoava-ketra sy ny gaboraraka eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny mpiasa-panjakana naneho ny heviny. Lasa tsy matahotra solon-tena-panjakana intsony ny vahoaka noho ny fanevatevana solon-tena-panjakana imasom-bahoaka tahaka ilay tranga tany Mahajanga faharoa izay nisy olom-bava-bahoaka indray no manevateva ny chef district. Miariary an-trano ireo osoka sy fandikan-dalàna ataon'ny CENI sy ireo rafi-panjakana eto amintsika hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena tao anatin'ny antso ataroby izay natao tamin'ny androany. Melohin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny lalàna eto amintsika hoy izy ny fanirena ireo mpiasa-panjakana hampandany kandida iray. Ity farany izay miantso hatrany ny CENI andray fepetra manoloana ireny fandikan-dalàna ireny. Olona misa efatra hafa indray no nisy nakakeriny tao Brickaville ny aliny 20 febroary lasa teo. Miisa valo araka izany ny olona eo ampelantanany mpakakeriny amin'ny fahatriny raha ny ampy ireo vehivavy miisa efatra nisy nakakeriny iray volana lasa izay. Ireo vehivavy miisa efatra ireo izay mbola tsy hita hatramin'izao. Any ivelany any Proche-Orient tafiakatra zato mahery no namony ainy nandritra ny fifandrombahana tamin'ilay fanampiana ara-tsakafo tany avaratra Gaza omaly. Araka ny taditry ny Hamas noho ny fitifirana nataon'ny Israely no nahafaty ireo olona ireo. Tetsakilany nanohitra izany ny Israelianina ary nilaza fa vokatry ny fifanosehana. Momba ity tranga ity ny voromaika amin'izao ny eo anivon'ny firenena mikambana raha mitaky fanazavana mazava amin'ny Israely, i États-Unis sy la Frantsa. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafahoana aminao indray ny tenako tomoko lasy tomoko vavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Faly miarabantsika rehetra ihany koa natratra ity volana vaovao ity. Manasanao ampanajana anjo ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany dia variana mifamingana sy mikatsaka tombontsoa manokana ny mpitondra sy ireo pomba azy any ka adino tanteraka ny antom-piasina sy ny andraikitra tokony hosahany. Ny vahoaka ihany koa ankilany toa mandrimandry manana aretina manara-drendrano ao anaty fahoriana sy fijaliana fotsiny ihany. Matoa andatsoratra. Miseho lany ary tsy takona fenina intsony ny ady seza sy ny ady la politika eo amin'ny samy mpanohana ny mpitondra fanjakana sy ny loko politika ny ankehitriny. Ireo miady asisika amin'ny ministera andaniny, ireo miady rotsaka ho fidiana amin'ny alalan'ny antoko ankilany. Fahafambaran-ketsy, fahafambaran-keroa indrindra amin'izao fotoana manakaiky firosoana amin'ny fampielezan-kevitra izao. Teo imasom-bahoaka teny ambony sehatra noho ny ady ireo samy mpanohana ny fitondrana tao Fianaratsoa. Teo imasom-bahoaka ihany koa ilay député IRD tao Mahajanga faharoa nanevateva ny lehiben'ny distrika. Mbola mitoy izany ady an-trano sy fifandirana ao Fianaratsoa izany hatramin'izao. Mbola ny avy ao Fianaratsoa ireny ny seho masoandro hitan'ny be sy ny maro ireny fa raha ny zava-misy sy ny tatitra voaray faritra sy distrika maro nahitana tsy fankazona sy fifandirana eo amin'ny samy pomba andrajoelina tahaka ireny. Ankoatry ny ady sy ny fifandirana, maro ihany koa ireo manao tsindry sy raha-matahora ireo mpiasa-panjakana amin'ny tsy maintsy anohanana sy ny ampandaninana azy ireo. Tsy vao izao no nisy tranga mamoehatra tahaka izany ataon'ny fitondrana sy ireo pomba azy, indrindra ireo milaza fa anatin'ny loko volomboasary. Efa nandalo teto amintsika ilay ady nataon'ny solombavam-bahoaka IRD tao Ambelobe. Ny raha rehetra nahita ihany koa ilay député IRD
nandrodana tambon'olona tao Port Berger sy ny maro hafa. Izao indray, solombavambahoaka IRD no mamingavinga ny prefet ao Mahajanga faharoa. Ady an-trano no manjaka anika sahirana tsy tafarina ny firenena. Araka ny voalaza ny mpanakanto manao hoe efa tena miady an-trano irety tsy donto mianakavy, very asina tanteraka na lana vavy, tsisy intsony ilay mba toetra mahavoafidy na voatendry. Raha fitinina dia tsotra, tena adala fa tsy endry. Maro no mpikelika faly mahita ireny tranga ireny, satria araka ny voalazan'ny Baiboly, raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany. Maro ihany koa no maneso sy manome tsiny amin'ny tranga tahaka ireny satria fahafaham-baraka no iainan'ny firenena malagasy. Variana mifamingana sy mifanala baraka noho ny fikatsana tombotsoa manokana, ka adino ilay tena antom-pisiana sy ny andraikitra tokony ho raisina. Zavatra tsy mahagaga intsony izany hoe ny fanehoan-kevitry ny maronisa, satria izay ataony any ambony ihany no taafin'ireo mpanohana sy mpombazy. Sarotra ohatra ny adina amin'ny kolikoly, raha toa ka olona nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena no voatazona amina raharaha kolikoly avolenta. Sarotra ny ametrahana tany tandalana raha ny mpitondra no manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy mandray araka n'izay itiavany azy izay voalazan'ny lalàna. Sarotra ny ahitana fanjakana tsara tantana raha tsy misy fitantanana mangarahara ataon'ny mpitondra, ary sarotra ny analany vahoaka anaty fahantrana raha toa ka ny mpitondra tsy mijery ny sosialin'ny mponina fa manao izay hahafen'ny paosiny fotsiny ihany. Ny tena mahagaga eo anatrehan'izany, toa mangina ny malagasy, toa mandrimandry manana aretina ny vahoaka maronisa, ary mionina fotsiny ihany amin'ny menomenona eny anivo ny fiarahamonina misy azy tsirairay avy eny. Raha tena tia tanindrazana, mitsinjo no avy ny taranaka ny aoriana nefa tokony ho sarotiny amin'ny trangan-javatra tahaka ireny. Tsy tokony hatsara velatsy ihany koa tahaka ireo nanatrika ny famingavinganana nataon'ilay solombavambahoaka n'ilay prefet tao Mahajanga. Ka na dia hita izao fa tsy mety, tafahoatra ilay fomba fiteny, mody mitehaka mba tsy hivitoeran'ny rambony ihany koa. Isan'ny nanatrika teo anefa raha ny loharanom-baovao azo, ny Draine sy ny Cisco, izay azo lazaina fa olona nandihy fianarana, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny zaza malagasy sy ny fiarahamonina malagasy. Mifandraika amin'izay dia potika sy tsy mipetraka intsony amin'izao fotoana ny autorité de l'État eto amintsika, antony mahatonga izany ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fandoavan-ketra sy ny gaboraraka eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny mpiasam-panjakana na ny heviny. Lasa tsy matahotra solon-tena-panjakana intsony ny vahoaka noho ny fanevatevana solon-tena-panjakana imasom-bahoaka tahaka ilay tranga tany Mahajanga faharoa izay ny solombavambahoaka indray no manevateva ny Sefo distrika. Ankoatra izay, lasa mitsabaka amin'ny asan'ireo fahefanam-panatanteraka ihany koa ireo solombavambahoaka sy senateur. Daniela Minarso. Voazimbazimba tanteraka amin'izao fotoana ny asan'ny fanjakana malagasy raha iny tranga tany Mahajanga faharoa maliny ho ny mpiasam-panjakana naneo ny heviny. Ny solombavambahoaka IRD lany tao Mahajanga faharoa izay tsy hiviny fa nanevateva imasom-bahoaka ny lehibe ny distrika tao an-toerana raha tsy ny lobava nanoloan'izany kosa ity farany. Solotena ny président de république, solotena ny premier ministre lehibe ny gouvernement, solotena n'ireo ministre membre ny gouvernement rehetra ny chef de district. Ary raha hitatsika dia nanao teny izy teo. Zay ny marika zay ny fisoloha tena panjakana zay. Ny fahefa-panjakana no zimbazimbainy. Ary ny fomba nanimbazimbany azy mbola amin'ny fomba tena manahirana satria ny antony. Tsy nanao samboady izy namana mpanao gazety. Salame olona tsotra zany izy manevateva lay fiandriana-pirenena, lay firenena malagasy, olona tsotra izy. Raha mba nanao samboady koa moa izy dia tsy haiko. Za tsy te hanameloko olona fotsiny. Fa ny zavatra nataon'ilay solombavambahoaka tompoko izy mba solombavambahoaka zany membre ny institution de la république de tsy zany fa ny assemblée nationale. Zavatra ambony bengy zany. Ambony bengy ny dikany samboady igny, ambony bengy zany député zany. Fa maninona izy no manao an'ireny dia tsy afaka manatona any amin'ny braon'le olona na ivazavaza ianao sy ny sisa fa cérémonie officielle. Dia ny mahagaga voafehin'le député le Draine sy ny chef Cisco miray loha aminy dia mitehatehaka azy amin'ny zavatra ataony. Dia moa vereny sy solotenan'ny ministère sy solotenan'ny exécutif vereny Draine sy chef Cisco regny raha fa any Majunga 2 mba entina amperitseretana ihany fa matoa chef Cisco sy Draine zany mba olona nianatra ihany.
tokony hahalalany rariny sy ny hitsiny. olana eto amintsika tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsinjara-pahefana tena izy potika tsy misy intsony ny autorité de l'État ka lasa mitsabaka ny andraikitra ireo fahefana mpanatanteraka ireo solombavam-bahoaka sy senatera ho etrany ny fanehoan-kevitra. Io siady io angeka crédit mpanjakana hanaovana développement local any amin'ny commune rehetra de lasa menany député le izy satria natahorana ry zareo tamin'ny fahakany malety le fampitahorany filopirenena tany aloha tany de namena faveur ry zareo de mbola loza matany satria anticonstitutionnel io zavatra io tsy anatin'ny lalam-panorenana sy ny fahefany député ny tantana vola mpanjakana crédit satria juge parti izy zany zavatra zany nefa mamohehatra fa niezaka zay sy hiteny tsy niteny azy fa nibitsibitsika fotsiny zay tsy mety io aizako ianao sady parlementaire manao contrôle ny asany exécutif ianao no exécutif na miresaka finance publique ohatra misy une séparation des ordonnateurs et des comptables ce qui paie ce qui ordonne ne paie jamais de zay koa zany azavadikatsika an'izao hoe ce qui contrôle ne manie pas les deniers publics nefa ny député omena ny tantana ny siady izy avy teo izy ndray mivadika entrepreneur satria akamaroany zareo reo mantsy mpandraharaha daholo de lasa fandraharahana ny aotao tsimbaza zao fa tsy ny fanaovana lalàna sy ny fanaraha maso ny zavatra ataony exécutif zany ake zavatra fa anomalie daholo fa nitsakitsana lalam-pandrena fa tsy nezany tsy tenenina. Vokatra izay fitsabana andraikitra ataon'ireo solombavam-bahoaka sy senatera amin'ny asan'ny fahefana mpanatanteraka izay miaina anaty tahotra sy orory koa amin'izao fotoana ireo mpiasa mpanjakana anatin'ireo sampandraram-panjakana isana ambaratongany tafiditra amin'izany ny sehatry ny fahasalamana sy ny sehatry ny fampianarana. Antony lasa mandidy ny famindra-toeran'ireo mpiasa mpanjakana ireo solombavam-bahoaka sy senatera ka izay tiany izy ireo no hajanony ary izay tsy tiany kosa afindra ny toerana. Tranga izay tokony andraisan'ny lehibe ny gouvernemanta sy ny mpikambana ho aminy ary ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena fepetra entitra ho fanajana ny asin'ny firenena. Anatin'izay pejy politika izay dia voatendry foloan'ny délégation manokana Antananarivo na PDS Andriamatora manambitana Richard. Izy zany no isy tantana ny commune Antananarivo renivohitra mandrapatonga ny fifidianana ben'ny tanàna vaovao izay ho tanterahana amin'ny volana novambra izao araka ny tety andro navoaka ny CENI ho tanterana amintsika ety ihany ny ambangivangony izay fa anohizany ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity aloha dia maro ireo mpifidy tafiditra ao anatin'ny registre mpifidianana national no ahina ho doublon raha ny taremarika navoaka ny CENI teny alarobia androany nandritra ny famaranana vonjy-maika ny lisitry ny mpifidy 13 efatra ambiroapolo sy roa arivo mananika ny 27 sy 7 sy 7 alina ireo tranga tsy tomombana raha toka misa 2 sy 9 sy 7 sy 3 alina kosa ireo mpifidy na sy mpanjina taoriny ny fanavoazana isa-taona ny lisitry ny mpifidy farany teo Christian Dimby. Nahitana fiakarana telo faingo 20 isanjato ny tampiakaran'ny olo-pirenena tafiditra ao anatin'ny registre mpifidianana nasionaly raha ny taremarika navoaka ny CENI nandritra ny famarana na vonjy-maika ny lisitry mpifidy 13 sy 4 arivo 14 sy 4 arivo teny alarobia androany. Misa 14 sy 700 sy 9 sy 7 sy 4 sy 12 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra hatramin'ny 20 febroary 14 sy 4 arivo lasa teo. Raha toka mpifidy misa 9 sy 700 sy 3 sy 4 alina sy 12 tapitrisa izany araka ny fanisana farany. Ity tampiakarana ity izay ahitana mpifidy vaovao misa 7 sy 500 sy 4 arivo sy 3 alina sy 4 ankilany misa 20 sy 200 sy 7 arivo sy 3 alina ireo mpifidina sy mpanitsina raha toka tafakatra 20 sy 100 sy 7 arivo sy 7 alina kosa ireo mpifidy izay ahina ho doublon taoriny ny fanavozana isa-taona na lisitry mpifidy farany teo. Dia mety ametra-panontaniana atsika manahoana ny makasika ny anafana verimberina dia eto moa zany dia mbola suspicion de doublon zany no hita dia ty anivony CENI fohy be fa dia tena doublon hitan'zareo ny anivon'ny district moa zany rehefa nanao dia famahanana vonjy-maika zareo iny tonga dia efa lesoriny zareo mivantana fa misy ihany koa zany amin'ny suspicion de doublon misy olona anankiray mifindra district izy fa mbola sy voafafa
tamina toerana misy anazy dia aiahiny raha ohatra ka mitovy olona io ka tena le olona le izy dia mety ho doublon io dia tokony hofafana. Na mafisy ny filohan'ny CENI hatrany fa efa nampiasaina tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo avokoa ny vola izay azo tamin'ny alalan'ny basket fund. Mampanay araka izany ny fanomanana ny fifidianana ho avy. Antony, miamarisarisa hatrany ireo vondrana iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola noho ny tsy fianoan'ny CENI ny tolo-kevitra sy ny tondro-zotra izay natolotra izy ireo anatsarana ny zotra-pifidianana teto Madagasikara taorian'ny fifidianana amboletra farany teo iny. Sarotry ny teny hoe misy ny ambombava eo amin'ny basket fond. Raha araka ny resaka ny fanaovako tamin'izareo dia efa nampiasaina tamin'ny élection présidentielle daholo ny vola teo amin'izareo. Fa ny azoko tenenina kosa aloha zany dia efa tsy dia misy ambombava akoatran'io vola izay eritreretina avy amin'ny Union européenne io. Taivina hatrany, teboka maro no tsy mizotra araka ny tokony ho izy amin'ny fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana nataon'ny CENI ka mahatonga ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola ary indrindra ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena hametraka ny AIA. Tsikaritra ohatra fa tsy manana fahaleovantena tanteraka ny CENI ka ny fanjakana no mandidy sy manapaka raha tsy ilaza afa-tsy ny fametrahana ny datim-pifidianana sy ny caution. Mampanay ihany koa ny fampiasana ilay logiciel sy ny fomba fiasa manoloana izany izay efa nanaovana antsoavo saingy tsy niaino ny teo anivon'ny CENI. Ho sarotra araka izany ny ametraka filaminana raha tsy misy ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto amintsika mialoha ny irosoana amin'izany. Mila manova fomba fiasa sy manapirofo fa mahaleo tena marina ny CENI ka tsy anaky ny tsindry sy ny baiko midina. Ao anatin'izay ihany dia miariary hatrany ireo osoka sy fandikan-dalàna ataon'ny CENI sy ireo rafim-panjakana eto amintsika. Hoy ny teo anivony KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena tao anatin'ny antso atarby izay natao tamin'ny androany. Melohina ireo firaisamonim-pirenena sy ny lalàna eto amintsika hoy izy ny fanerena ireo mpiasam-panjakana hampandany kandida iray. Ity farany izay miantso hatrany ny CENI andray fepetra manoloana ireo fandikan-dalàna ireo. Tsy takona fenina ankehitriny ireo fandikan-dalàna sy fanosehosena ny lalam-panorenana nataon'ireo rafim-panjakana sy andrim-panjakana isan'ny tokony hoy ny teo anivony KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena tao anatin'ny antso atarby izay natao tamin'ny androany. Voahosohoso tanteraka hoy izy ny lalàna fehizoro mifehy fifidianana eto amintsika izay hita ao amin'ny andinin'ny faha-110 sy ny faha-80 izay milaza fa tsy azo ny mpiasam-panjakana sivily na miaramila na mpiasan'ny vondram-bahoaka paritra itsinjara-pahefana atao ny manao fampelezan-kevitra hampandaniana kandida iray. Tranga izay mialohan'izy ireo hatrany raha ny fanazavana. Tena marina aloha hoe misy dia maro ny mpiasam-panjakana mbola tena ambany vahon'ny politika. Ary io tsy mamaritra ny politika eto Madagasikara. Fa izahay zany dia miteny foana hoe tena ilaina ny dépolitisation raha tena hoe hiady amin'ny fantana tokoa isika. Fa fomba fanaony mahantra zany ny mampiasa ny fahefana, mampiasa ireo ampelantanany mba ahafana maino zany manandeha ny hafa. Izahay dia manamerika ny fampidirana politika ny amin'ny administration adadradrainay matetika zany zay. Ankoatra io, nanamafy ity farany fa minimanao be marenina makasika ny tolo-kevitra sy ny tondro-sotra izay naroson'ireo vondrana iraisam-pirenena hanatsarana ny zotra-pifidianana eto amintsika ny CENI taorian'ireny fifidianana filohan'ny pirenena izay tsy nandraisan'ny maro anisy anjara ireny. Raha ny tena marina ny rekomandation rehetra momba ny fifidianana dia tokony hoentina hanatsarana ny lalàna momba ny fifidianana. Raha ny tena marina aloha zany ny tena tokony hanatsarana ny lalàna dia ny any anivony paratanteraka na ny exécutif zany ny CENI nge tsy manana ny fahefana hikitika lalàna. Zay koa zany marina zay. Ny CENI tsy afaka manana fahefana hikitika lalàna fa izy kosa afaka mandray ny fanapahany ny ataontsika hoe ny rekomandation dia afaka manao tolo dalàna ihany koa izy bakany amin'ny gouvernement. Ohatra nataontsika zao talohan'ny présidentielle teo raha itaona talohan zany tsika mbanina KMF Knoe dia fanteny hoe mila tsarainy io lalàna io, mila tsarainy lalàna io fa mangina moa ny gouvernement dia tsy izay zany ny zavatra misy. Taivina, efa maro ireo tsikirana nataon'ireo mpanao politika
firaisamoam-pirenena mpanara-maso ny fifidianana sy ireo maro hafa mahakasika izay fanatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara izay. Adrasana araka izany nandray lesona na tsia tamin'ireo fifidianana fenosoka sy fandikan-dalàna ireny ny seni amin'izao fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombabaoka izao. Lafim-baovao afa-tanteraka dia mitana ny laharana fahadimy alohan'ny farany. Ny toerana misy any Madagasikara oharina amin'ireo firenena afrikanina misy 570 amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny TIC na ny technologie de l'information et de la communication araka ny filaharana navoaka ny agence Ecofin. Antony Dronazava no nahatonga izany hoy ny Goticom na ny groupement des opérateurs des technologies de l'information et de la communication eto Madagasikara. Voalohany fahalafosany connexion internet izay vitsy no afaka mampiasa azy sy tsy fampiny fitaovana entina ampiroboroboana ny numerika amin'ny ankapobeny. Fitinykolona mitatry ny antsipiriny izay. Mizara roa mazava ny sehatry ny TIC na ny technologie de l'information et de la communication. Voalohany resaka fampitain-davitra na ny télécommunication, faharoa ny tontolo numerika amin'ny ankapobeny. Raha ny zava-misy eto Madagasikara hatrany mbola maro ireo ezaka mila arinina raha tiana ny ampiroboroboana ny tontolon'ny TIC io araka ny fanazavany teo anivon'ny Goticom na ny groupement des opérateurs des technologies de l'information et de la communication eto Madagasikara. Sa mbola lavitra ny lalana ho an'ireo sehatra fampitain-davitra sy numerika na efa antaona maro aza ny firoboroboana izany maneran-tany. Amin'izay aspect numerika izay misy anefa ny azo atao hoe tsy fahafahany besin'ny maro sarababem-bahoaka angamba ny tenenana an'izany misitraka an'izay le connexion moa zany ny tena mahazatra antsika ny fitenenana anazy connexion internet sy ny télécommunication no ny azo atao hoe voalohany ohatra ny fahefamividy ny malagasy dia betsaka ny mbola any amin'ny filana fototra no mbola enjehana no ny azo atao hoe mbola fahantrana misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy koa ny hoe ny fitaovana rehetrarehetra manodidina ny télécommunication izay tsy voatery koa takatry ny besin'ny maro dia na efa misy zany ireo le connexion internet io any amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia mbola vitsy ihany ny tena afaka mampiasa azy. Izy io dia ny azo atao hoe ny fitaovana rehetrarehetra lafo dia lafo ny fitaovana raha ohatra ka andeha hitentsika hoe hampianatra hanao informatika zany dia tsy ny tanora rehetrarehetra ohatra no afaka hividy ordinateur ohatra ampiasainy ahafahany mampitombo ny fahaizany dia mila an'izay fandrosehana zay zany. Afaka mandray anjara feno amin'ny toe-karena malagasy ankila ny tontolon'ny TIC io. Sehatra izay entin'ireo firenena mandroso mampitombo ny ari-karena ny TIC amin'ny alalan'ny fiarahamiasany tsy miankina sy ny fanjakana no ahafana mampiroborobo ny sehatra era ny fanazavana hatrany. Ny azo atao hoe ny anjaran'ny numerika zao ao anatin'ny ekonomia any Madagasikara PIB zany eo amin'ny 100 fotsiny izy amin'izao fotoana izao. Izy io chiffre tamin'ny 2022 zay chiffre zay nefany raha ny tokony ho capacité atsika dia tokony mihoatra lavitra azo atao hoe afaka tratratra any amin'ny 20 isanjato tsika maro dia maro ny karazana asa afaka azo ao anatin'io secteur io na tsy teny fotsiny ako an'ireny le centre d'appel reny ohatra tafiditra ao anatiny ny manao développement informatique mampanao développement ana application zany ny orinasa any ivelany ohatra dia isika malagasy no manao an'le izy noho le fahafahana manao asa avatia ivelany moa zany tsy voatery hoe any amin'ny toerana anaovana azy zany fa naizanaiza maneran-tany dia afaka miasa tsika. Raha ny filaharan'ny Madagasikara amin'ireo firenena afrikanina amin'izay fampiroboroboana ny TIC izay araka navoaka ny agence Ecofin mitana ny laharana faharaky amby 70 amin'ireo firenena 570 ny malagasy amin'ny fampiroboroboana ny TIC
izany hoe any amin'ny fadimy amin'ny farany. 4 amin'ny 100 ny naoty azon'ny Madagasikara araka io antotanisa io. I Maroc sy Maurice ary Seychelles ankilany no tsara naoty indrindra amin'izay sehatra ny teknologie de l'information et de la communication izay. Indray mava amin'ny vaovao ny fahasalamana dia nanomboka ny taona 2024 ny tombo 70 isanjato ny tany olona voan'ny tazomoka eto Madagasikara raha nitatry ny entomologiste de l'Institut Pasteur de Madagascar ata izay isan'ny ambony indrindra maneran-tany ary tsy fahita firy raha tsy amin'ireo firenena mandra raha nitatitra hatrany. Tafiditra anatin'ireo firenena mantra indrindra aty Afrika ahitana trangana tazomoka ambony indrindra i Madagasikara amin'izao fotoana. Tao anatin'ny 7 taona izany hoe nanomboka ny taona 2012 nahitana fiakarany 70 isanjato ny tanin'ny olona voany izay aretina tazomoka izay eto an-toerana raha nitatry ny entomologiste de l'Institut Pasteur de Madagascar. Isany ahitana tranga maro amin'izany ny any amin'ny faritra Atsinanana sy any amin'ny morontsiraka andrefa ny Morondava sy Mantirano. Nanamafy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana tetsinamotana androany fa ireo avy any amin'ny faritra matetika no ahitana izay tazomoka izay. Raha ny mombana eto Anamotana dia misy tokoa ny kahana paludisme. Mahita ka vitsivitsy ihany zahay eto atao test le olona dia positif. Fa ny kahana paludisme misy atao aminay zany dia paludisme azon'ny olona tany amin'ny faritra. Ny eto tavirana Antananarivo zany. Olona avy nanao voyage dia tonga eto marary dia testena dia positif. Zay zany ka misy eto aminay. Ny tazomoka moa zany araka ny fantatry ny maro ngambany dia mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka le anophèle. Ka ny développement n'io moka anophèle io no tsy dia tena favorable eto Antananarivo loatra fa any amin'ny sisiny no tena betsaka anazy dia zay mampitonga an'le hoe ny ka zany sy hitanay aloha dia avy any amin'ny sisiny daholo fa tsy misy hoe avy any amin'ny faritra moa zany fa tsy hoe avy any amin'ny sisiny avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo dia zay mampitonga an'izy hoe avy any daholo ny ka hitanay aloha hatreto. Tsehivana aretina fahaefatra anatonan'ny olona tobim-pahasalamana fa ihany koa aretina fahaefatra mitarika ny fahafatesan'ny olona eny anivon'ny hôpitaly ny tazomoka. Na izany azo tsaboina tsara ity aretina ity ho ny mpitsabo raha tonga raha-potoana eny anivony ireo tobim-pahasalamana manao fitiliana ny tsirairay. Azo tranona tsara mihitsy ny tazomoka indrindra amin'le forme mbola tsy compliqué zany mbola tsy tonga amin'le palu grave. Ny anay aloha zany dia mbola tsy nisy palu grave hatreto aloha. Niteto fa le mbola azo tranona mena traitement le olona dia mody any an-tranony hatreto aloha. Araka le teniko teo misy le palu grave. Rehefa ny danger an'io mahafaty ny palu grave mahafaty izy ary tonga amina état mila miditra hôpitaly le olona mety mila miditra réanimation mihitsy dia zay zany mila rehefa misy avy nandeha faritra zany ka manavinavy avy any dia mila manantona tobim-pahasalamana manao fizahana sao dia tratra ny tazomoka. Raha tsy ivona ny tatry ny OMS na nisy ampandraran'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana ny taona 2012 ambony ny tahan'ny olona voan'ny tazomoka maneran-tany ka ty Afrika avokoa no ahitana izany. Araka io tatitra io hatrany mihoatra ny 7.9 tapitrisa ireo trangana tazomoka tsikaritra ny taona 2012 raha manodidina ny 5.3 kosa ireo fantatra fanamonoainy vokatra izany. Ho any eto Madagasikara manokana manodidina ny 8.9 tapitrisa ny olona voan'ny tazomoka teto an-toerana ny taona 2012 raha manodidina ny 5.4 kosa ny olona matiny raha nitatry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Angatahana ny fametrahana ara-dalàna izay ho lehiben'ny tsena ho ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Goma raha nanao fanambarana androany. Antony karazan'olona maro milaza fa avy amin'ny commune no tonga mifandimby ka manankarotana ny fandaminana ny tsena hoy izy ireo. Nanao fanambarana ireo mpivarotra eo amin'ny tsenan'ny Goma androany ary nilaza fa tokony hiandry fanendrena PDS vao apetraka araka ny tokony ho izy ny lehiben'ny tsena. Ireo mpivarotra ao an-toerana izay tsy nanana ny lehiben'ny tsena nanomboka ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Amin'izao fotoana izao nefa maro ireo milaza ho tompona andraikitra izay mifandimby midina eto amin'ny Goma zany ary vao tamin'ity herinandro ity ary dia misy misoratena fa tsy fantatray tena fandehany satria raha ny fahafantaranay azy dia tokony hiandry
PDS voatendry zay vao misy ny fanendrena ny tompona andraikitra aty sy aroa indrindrandrindra momba ny tsena ka mangataka zany zay ary manaitra ny sain'ny tompona andraikitra satria fisian'ireo olona tonga ohatrany hoe manao desanty eto aminay foana zany a izay miezaka mandamina nefa fisian'ireo olona reo zany lasa manakorotana le fiarahamonina eto indray ka izay mba angatahanay mba aleo a miandry PDS voatendry tompoko zay vao misy ny fanendrena tompona andraikitra samy hafa indrindrandrindra mikasika amin'ny tsena. Karazan'olona maro araka izany no tonga ao amin'ny tsenany Kom tao anatin'ny volana maromaro hoy ireto mpivarotra ireto ka miteraka savorovoro amin'ny fandaminana ny tsena. Tokony hisy ihany koa ny famindram-pitantanana ara-dalàna raha toa ka efa voatendry ara-dalàna io lehibe ny tsena io. Izany tsy akory tsy midika hoe manakana an'izay mety rehetra hoe mety mahasoso mahatsara an'le fampandehanana an'le tsena eto fa ny zavatra tena mampalahelo dia tsotra le izy no hoe misy karazan'olona maromaro a nandritra ny teo amin'ny volana oktobra ziska hatramin'izao a tonga eto milaza fa zay tompona andraikitra zao zay ohatran'izao dia zay moa manazava anazy hoe zay nge tsy mikorotany zay milamy eto tsy mpivarotra mikorotany eto zay hita amin'ny masinareo afaka marininareo eto ka hoe andefasana olona andeha anany eo dia zay mampikorotana ny sain'le mpivarotra hoe fa tena marina ve le olona ohatran'izao a dia tianay ampifantarina amina tompona andraikitra le izy satria raha ny tena lojika na fahafantaranay a ta hoe tsy mahafantatra zany zay hoe raha ny lalàna misy tokony mba hisy passation an'izay lehibe an-tsena ny ala teo aloha zay tsy hita moa tena marina an'le izy a atrehana isolo tena mpivarotra le izy a zay ngamba ny heverinay hoe ofisialina ny hoe fandraisana zay olona mety isolo tena eto tsy misy an'izay nefa fa ty olony ity tonga fotsiny avany a dia manono tena fa hoe izy ny lehibe an-tsena dia manahirana anay zany zay tsisy tompona andraikitra vao amin'ny commune manatitra azy fa izy rery ihany tonga nanatona anay teto dia mialatsina tompo fa tena nylavinay mihitsy satria manahirana anay ny zavatra ohatry ka zay mahatonga anay manao an'izao fanambarana zao hoe aleo iandro PDS mihitsy a vao manendry zay lehibe an-tsena iariasa aminay eto a fa ho raisinay an-tanandroa ary ho raisinay amin'ny fomba ofisialina mihitsy. Isan'ny voka-dratsy ateraka izay korontany eo amin'ny fandaminana ny tsena izay ny fisian'ny rano miandro na ao amin'ny tsena vaovao mipetraka ao anaty rano ka enao simba avokoa ny fanaka sy ny entana amidy. Maro loatra ihany koa raha ny fanazavana ireo mpanera eny an-toerana ka tokony andraisana fepetra. Tsy aivina ny volana septambra lasa teo no naverina eny amin'ny Kom 67 hektara ireto mpivarotra ireto taoriany nametrahana azy ireo nandritra ny roa taona teny Andotapenaka. Fanatsarana ny tsena no antony izany hoy izy ireo ka ho fanatsarana ny tsena ihany koa angatana ny fametrahana lehibe ny tsena ara-dalàna. Ihany koa ny antsika misanty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao anin'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Lâche plus ton fun, des études, des recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. L'UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Averina Somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arahaba ary manasana ohatrany anjoy izany vaovao mampalahelo dia zaza 8 sy 5 taona no indray namono ainy tamin'ny firitsahan'ny tany izay niseho teny Ambotrimanjaka omaly. Raha ny fantatra dia niala sasatra tany amin'ny renibeny ireo zaza ireo izay zanak'olona iray no ny fahabetsahan'ny Rotsakorana omaly no nahatonga izany raha ny fanazavana. Trano iray no nisahany tany atao amin'ny fokontany miadana atao amin'ny komina Ambotrimanjaka omaly tokony tamin'ny valora teo. Fihotsahany tany izay nateraka ny Rotsakorana omaly. Raha ny fantatra, ankizy roa no namono ainy vokatra izany raha toa ka misy 5 izy ireo no tao anatin'ity trano ity. Niala sasatra tao amin'ny renibeny ireo zaza namono ainy ireo amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Toy izao ny fitantaran'ireo olona nanatry maso. Zany nisy nenjera ny zavatra nidoboka be. Dia avy eo moa zany efa nisy nidoboka dia teny tamin'ny reto le zanako hoe misy zavatra midoboka zany. Dia kelikely moa ny antso vonjeo tao aminay le maman'le zaza. Dia avy eo moa zay zany samy mijerijery namonjy teo daholo. Tamin'ny vonin'ny Andohalo izany no tamin'ny valo dia teo amin'ny tamin'ny 10 mahery teo le zaza vao azo. Ny anankiray le ray velona fa ny anankiroa zany tamin'ny 12 teo no azo. Alina. Dala majereo nalajereo ireo olona ry tonga dia lasa ngany izy nandeha teny. Dia rehefa teny izy dia hoe le trano zareo ny nenjera zany. Dia izy zany dia misy ankizy anankiroa menadahakely ray tapo zany ireo zazareo. Dia tafavoaka ve ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny mantsy Ariatsafoy ery no mipetraka. Izy naka vakansa kely tato amin'ny bebe any tato izy zany rehefa tsy mianatra ohatran'izay dia lasa daholo dia le izy natory dia skilina nandeha mandeha aloha le satria misy barara tetsy dia barara io misy an'io rika io zany dia sady misy rano dia iny no midina tao amin'io avato zany dia le izy misy 5 angambany izy natory tao dia ny ray tafavoaka ihany dia izy dahakely sy tafavoaka fa avy eo izy faharoa ndray dia totitra iny izy namonjy le zaza dia skilina angambany tamin'ny teo amin'ny 9 sa tamin'ny 7 teo tamin'ny 10 teo ngamba vao satria tsy voajeriko tsony ny famataranandro no zay vao azo le zaza dia za mivoaka ihany dia iny dia nizakazaka nentina tany amin'ny hôpitaly moa le zaza dia kanjo rehefa tonga tany dia hoe tsy avitra tro satria lehilahy kely ara hono hoe misy tapaka kely lohany dia tena honena tiako tena manatsanaka ihany nampalahelo tena. Zanak'olona iray ireo indray namono ainy ireo. Nidina teny fotony ny maraina teo ireo tompona andraikitra nijery ny zavatra nitranga. Efa nisany koa ny fepetra izay noraisina raha ny fanazavana. Teto moa zany zay maraina teo niaraka tamin'le volaza teo chef district commandant de compagnie lehibe amin'ny boriboritany izay apen'ny tanàna sy fiadinan'ny tanàna niaraka tamin'le adjoint anay teo koa moa zany ny chef de poste avancé sy ny gendarme nijery hoe inona ny zavatra tokony atao moa zany dia ny fepetra rehetra moa zany efa ndray satria hitantsika hoe hitsirano ambony itsy zany moa zany atahorana ihany koa raha mbola ho avy ny orana dia nandray fepetra ho an'ny manodidina moa zany zay dia nanampy ireo sahaboina atao anatin'izao zavantranga tanatin'ny fokotany miadana tamin'ny tokantrano zao nanampy ireo ray aman-dreny izay nanana ny zanaka niara-amboina ireo ray aman-dreny izay manana ny zanaka. Entanina hatrany rehetra mba omailo sy anaraka ny toromarika omeny ireo tompona andraikitra eny fotony indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Fahiroso amin'ny fanavaozana eo anivon'ny tafika malagasy raha ny fanazavany lehibe ny etamajoro ny izy tafika androany. Mafisina ihany koa izy ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana hitandrona ny filaminana manerana ny Madagasikara. Androany no nitotosana teny amin'ny etamajoro ny teny Andohalo ny fifamindram-pibaikona teo amin'ny lehibe ny etamajoro n'ireo tafika teo aloha sy ny vaovao. Voalohany dia ny fanaovana ny modernisation ny tafika koa eo ampanaovana zay zahay fanaovana zay modernisation zay eo koa ny ady amin'ny tsifalipalemana zay fampianana ny ady ny tahany tsifalipalemana zay misy manerana nosy izany dia tsy ho vitanay rery fa iaraha miasa amin'ireo prala mianala dia eo ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena ny eo amin'ny police pirenena indrindra faramiasa aminareo olomofidy sy olomotendry eo ny ray aman-dreny toteny indrindra ny mpiray tandrazana rehetra zay angatahana fiara-miasa.
Ny tsy fandriam-pahalemana dia olona miisa efatra faindray no nisy naka ankeriny tao Brickaville ny aliny 20 febroary lasa teo. Misy avalo araka izany ny olona eo ampelatany ny paka ankeriny amin'iny faritra iny raha ny ampy ireo vehivavy miisa efatra nisy naka ankeriny iray volana lasa izay. Ireo vehivavy miisa efatra ireo izay mbola tsy hita hatramin'izao. Daniela Minarso. Nitrangana fakana-keriny indray tany Bréville, distrikty Tsaratanàna, ny aliny 20 febroary lasa teo. Olona efatra no lasa nipakan-keriny, ary ray mpianakaviana iray 12 taona no voatifitra, ka voatery nodidina tao amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka. Vita io maraina io ny fandidina. Raha ny tantara efa nisy olona nokendren'ireo pakan-keriny alaina, saingy tsy tratran'izy ireo izany ka ny fianakaviany no niraofina, izay misy fito mianadahy-mianaka, saingy nisy ihany koa naverin'ireo pakan-keriny teny an-dalana. Ianao zany anisan'ny tafaporitsaka? Za tsy tafaporitsaka aby fa izy mihitsy ny nalerina. Ny teo zany ataony kely, dia izy anareo sisa ny zanaky le olona nytanina neta voalohany. Dia nanano nitsangana lehibe niaraka taminay, zaho izy izy. Dia fela ny zanako anakaty, anky telo ny zanako anakaty izy izy. Dia tonona nareo izy izy. Ny raika kosa dia zazakely eo amin'ny 15 taona eo, ny lasa. Aloha izy iveriny raha mety raha azo atao ny rasement. Dia ino izy natonga ny averina, izy misy izy kambotra mipetraka ao amina. Dia io ary izy averintsika io a. Dia inao koa miverina izy nantsaliana nataony akety io. Dia inao koa izy miverina nikarakara volo. Dia misy vehivavy iray nitaiza naverina koa. Satria dia natanana koa ny zanakely. Eo amin'ny zazakely 5 taona eo. Dia naverina koa ny vehivavy iray iny. Dia vehivavy ihany kosa lasa niany dia lalàna kosa. Ny lakelany kosa dia lasta be. Manao misy filoha amin'ny volony. Eto afara zany. Fa ny eo aloha tsy misy filoha amin'ny tonga dia volo manapitra ny tarehiny fotsiny. Izy zany tsy karazana tsy perika izy. Tonga dia volo amin'ny fotim-bolo mihitsy. Afeno ny ve ny tarehiny? Tsy afenony aby ny tarehiny. Fa ny ralahy amin'ny afenony ny tarehiny fa tena sikina ny tarehiny. Telo lahy zany zalahy? Fito lahy zalahy tao. Raha tsy ahivina, tafiakatra valo hatreto ireo olona eo ampelantanan'ny pakan-keriny any amin'ity tapan'ny atsimon'ny distrikty ny Tsaratanàna ity. Iray volana mahery zay, vehivavy efatra no lasa tao amin'ny komuna Ambakiriny, izay mbola tsy hita popoka hatramin'ny androany, ka izao ny ampy efatra hafa izao indray. Tsy voafehy ny fakanan-keriny amin'iny faritra iny, ary toa lasa tody miady amam-bato ny mponina. Manoloana ireo jolahy, mirongo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika. Vaovao fio mahakasika ny toetry ny andro dia any amin'ny manodidina ny 510 tsy nanana antsiranana misy ilay tangoron-drahona amin'izao fotoana. Aingana ny fikisana tsy afaka mitombo ery aza no nisy fahatombanana ka any amin'ny alahady no vinavinaina akasika ny faritra avaratra tsy nanan'ny nosy. Araka izany, itombo ny rotsakorana entiny ka vinavinaina hatrany amin'ny 50 hatramin'ny 20 milimetatra ny antevin'izay rotsakorana izay. Na fampitandremana amin'ny abetsaky ny rotsakorana araka izany ny faritra Analanjorofo, Antsinanana, Sava ary Diana. Vaovao afa-tanteraka dia mitohy hatramin'ny fahavalon'ny volana Martsa ho avy izao ny fandraisana ny horonan-tsary amin'ny fifananana izay karakarain'ny Via Film Festival sy ny Canal Plus. Tanjona ny anomezana avahana ny famokarana horonan-tsary vokarin'ireo vehivavy malagasy amin'ny 15 sy ny 16 Martsa no ampifantarina ireo horonan-tsary mendrika arahana atrikasa izay maimaimpona ho an'ny rehetra. Fitianokoloina. Ho fanomezana avahana ny tontolon'ny horonan-tsary malagasy, misy ny fifananana izay karakarain'ny Via Film Festival. Isa mampiavaka aty hetsika ity ny fanamafisana amin'ny fahaiza-manao ireo vehivavy malagasy amin'ny lafin'ny sary mihetsika izay. Antsoina ireo vehivavy misehatra amin'ny fanoratana sy fanatontosana horonan-tsary, handray anjara amin'ny fifaninanana.
isy ny festival aorian'izay ho fampahafantarana ireo oronan-tsary mendrika. Dia ao anatin'izay roa andro izay ahitantsika compétition izany hoe projection ana oronan-tsary notontosaina, nosoratana na hoe novokarina vehivavy. Tsy mbola azo ny lazaina hoe firy ny oronan-tsary ho projetenao fa ny arivan'ny fa 5 ambin'ny folo ny volana martsa no ahitana an'ireo oronan-tsary ireo. Isy ny compétition, isy ny hors catégorie. Dia manarakarak'izay isy ny conférence zany momba ny oronan-tsary sy ny hoe industrie ny oronan-tsary eto Madagasikara mandritra ny ireo andro anankiroa ireo. Mety ahitantsika mpamokatra avy eto an-tanàna, mety ahitantsika mpamokatra avy any ivelany anazavany hoe inona ny situation misy eto amintsika mikasika ny oronan-tsary. Ahitantsika koa ny resaka hoe inona sy navy ny asa misy amin'ny sehatry ny oronan-tsary. Ary koa ici rencontre zany hoe rencontre avec les actrices locales zany ahafahan'ny public miresaka sy manontany an'zareo momba ny hoe ohatrany ahoana zany misehatra amin'ny sehatry ny oronan-tsary zay. Androany namafisin'ireo mpikarakara fa mitohatra amin'ny fahavalon'ny volana martsa ho avy izao ny fandraisana ireo oronan-tsary isan-karazany. Manodidina ny iray hatramin'ny 5 minitra ny faharetany oronan-tsary andrasana amin'ireo hetsika ireo. Tanjona amin'izany ny fanomezana sehatra ireo mpankafy sy ny tontolon'ny oronan-tsary eto Madagasikara. Amin'ity taona ity izay tsy nanao film fa fanohanana an'ity festival ity zany no ataonay amin'ity mois de mars ity. Zava-dehibe satria asa lehibe araka ny lazaiko teo moa zany dia ny industrie du cinéma Madagasikara dia tena industrie manana tokony hanana lanjany mihitsiny ary industrie en devenir. Ohatran'ny any amin'ny ohatran'ny eran-tany ohatran'ny hoe any États-Unis, any Australie, Angleterre, Europe, France, partout dans le monde. L'Asie, ny Asie koa zao efa manana ny azy efa développé be dia nefa ny industrie du cinéma c'est tout ce qui est production audiovisuelle en général zany eto Madagascar dia tsy aonareo zany filazana zany tsy mbola miroborobo ary tsy dia considéreny. Mahafinaritra anahy ny hetsika toy izao satria fanampiana fampisehoana ny fahaizana ary koa mitarika koa ireo olona rehetrarehetra te hisehatra amin'io industrie du cinéma io hoe misy karazan-javatra be dia be ny azo atao amin'ny industrie du cinéma ary tena débouché-na asa ary tena porteur économiquement. Ho tanterahina amin'ny faha 5 sy faha 11 ny volana martsa ho avy izao ny festival de film de femmes eny amin'ny canal Olympia mandritra ny 2 andro. Isy ny atrikasa sy fampiofanana izay atolotra ireo rehetra liana amin'ny tontolon'ny oronan-tsary. Teratany malagasy sy teratany vahiny manana traika efa 10 taonany no hanome izany fampiofanana izany ho an'ireo rehetra tonga eny an-toerana. Mifarana trendreto mikilasy tomboko vavy ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana fiainanao nanjo ny fampalalambavao hatramin'ny farany ragnapitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka mandram-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivabo. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanulcha wanoto ni fampalalambavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
DG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.